Isany nanao fanambarana ihany koa moa tamin'ity androandroany ity ny avy eo anivon'ny foibe FJKM manoloana ny fisamborana Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filompanampy ny foibe FJKM misy ny hetsika ara-pivavahana izay kasain'izy ireo tanterahana atoato manoloana ity tranga ity. Faly zahay raha nandre ny fahatongavan'Andriamatoa Ravalomanana Marc filompanampy ny FJKM ary efa namangy sy ny arabo ary nitondra ambavaka azy teny amin'ny fonena ny teny faravohitra ny solotena ny FJKM nitarihan'ny foibe. Gaga nefa zahay ankehitriny tamin'ny fahitana ny fomba nakana azy teny atokantranony satria na ny tao an-tranony azy tsy nisy fanoerana nefa dia miaramila maro ny saritava sy ny rongo fiadiana sy ny tifitra vavahady sy ny varavarana miaraka tamin'ny famafazana bomba lacrymogène sy ompa ny olona natao nanatrika teo atokotany. Malahelo zahay eo anoloan'izany fihetsika izany ndrao sanatria vao mainka anakorontana ny fiainan'ny fiarahamonina ny toe-javatra tahaka izany. Koa amin'ny mahafilopanampin'ny FJKM azy no iantsonantsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra hiaraka iombom-bavaka ho any amin'ny fiangonana ivavaka ho azy ary izany fanompo-pivavahana izany dia ho tanterahana ny alarobia 15 oktobra izao amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Manantena ny fahatongavantsika maro haneo fiombonana. Dia hoarantsika mandalona ihany moa tompoko lasy tompoko vavy ny fivoaran'ny toe-draray eto amin'ny firenena manoloana ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana tanindrazana izay dia tonainy kolo no anakatonantsika ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alatsinainy ity mametraka ny veloa mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velomaro tompoko.